أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته فالنتنما ناتن أرابا وانسكريتا بناركا تستابقا نتي émission islamique spécial Ramadan amin'izao androany izao raha lasana vavy anatin'ny finoana islam androany dia fa 5 ny volana Ramadan izay efa ao anatin'ny 10 andro farany ao anatin'ny volana Ramadan ary efa madiva hamarana an'izany volana Ramadan ny mpino islamo manerana an'izao tontolo zao. Amin'ity androany ity dia akaloha hevitra anankiray izay misy fifandraisany betsaka amin'izany Ramadan izany. Tsy inona zany fa ilay antsoina hoe as-sabr, na ny fahaizanao miaritra eo amin'ny fanatanterahana ny zavatra anankiray sy eo amin'izany fiainanao izany. Raha lasana vavy anatin'ny finoana islam, ny fiaretana dia mizara anankitelo araka ny voalazan'ireo manam-pahaizana amin'ny finoana islam. Voalohany dia ny fiaretanao manoloana ny fankatoavanao ani Allah subhanahu wa ta'ala sy ny fiaretanao amin'izany karazana didy amandalanina lefany Allah subhanahu wa ta'ala. Ohatra amin'izany, rehefa tompo Allah subhanahu wa ta'ala nandidy antsika mba hanao sola dia mila miaritra anao eo am-panatanterahana izany sola izany. Rehefa nandidy anao hifehivava mandritra amin'ny volana Ramadan dia mila miaritra anao eo am-panatanterahana izany fifehezana izany. Ary rehefa nandidy anao izy hanaja ny ray aman-dreny, indraindray misy zavatra tsy tianao ataon'ny ray aman-dreninao, saingy noho ny hoe didy amandarany Allah ny fankatoavana ny didiny dia tsy maintsy mankatoa an'izany ray aman-dreny izany ianao. Tahaka an'izany anireo fanompona maro samihafa na dia mafy aminao aza izany fa tsy maintsy miaritra anao noho ny fankatoavanao ny Allah subhanahu wa ta'ala sy noho ny fitiavanao ny Allah subhanahu wa ta'ala ary noho ny fanajanao ny didiny Allah subhanahu wa ta'ala. Zay ny tapany voalohany amin'izany fiaretana izany. Ny tapany faharoa kosa dia sabru ala al-ma'siyah, ny fiaretanao indray manoloana ny fahotana anankiray. Maro ireo fahotana na ny rehetaheta-mbatana sy ny sitrapo maro samihafa miantso anao andro aman'alina mba hanatanteraka an'izany, saingy noho ny fatahoranao ny Allah subhanahu wa ta'ala ary fatahoranao ihany koa ny saziny Allah subhanahu wa ta'ala amin'ny andro farany ary fankatoavanao ihany koa ny tenin'ny Allah manoloana ireo zavatra izay tsy tokony atao dia manampaharetana anao mitazona ny tenanao mba tsy hanatanteraka an'izany fahotana izany. Tahaka ny amin'ny volana Ramadan dia norarany Allah subhanahu wa ta'ala na dia azonao atao aza misakafo amin'ny atoandro fa nisakananao mihitsy ny vatanao noho ny fanaranao didiny Allah subhanahu wa ta'ala dia tsy nanao an'izany na tsy nisakafo izany ianao. Tahaka an'izany ireo karazana zavatra maro izay mandalo amin'ny fiainantsika eto ambony tany dia miaritra anao mba tsy hanao an'izany fahotana izany. Manaraka an'izany ihany koa raha lasana vavy anatin'ny finoana islam, ny fiaretanao manoloana anireo lahatra izay nalahatra Allah subhanahu wa ta'ala eto ambony tany. Maro ireo lahatra mety ho ratsy aminao, mety tsy tianao, mety mavesatra aminao izany lahatra zany. Ohatra amin'izany fandalovana accident, fandalovana fahafatesan'ny olona maro izay eo akaikinao, fandalovana fijaliana, ny fahantrana sy ny tariny. Ireo rehetra ireo dia mila faharetana eo amin'ny fiainanao satria zay no safidiny Allah subhanahu wa ta'ala mba ho eo amin'ny fiainanao ka mila manampaharetana anao amin'izay fotoana zay. Indrindra moa amin'ity volana Ramadan efa 20 andro androany, zany hoe efa eo amin'ny 5 andro eo fotsiny no sisa dia ho tapitra izany volana Ramadan izany. Ka fantahina mipetraka amin'ny tsirairay, ny volana Ramadan dia volan'ny fiaretana, ny volana Ramadan dia mampianatra antsika fiaretana. Fantahina mipetraka amin'ny tsirairay, moa ve tao anatin'izay 20 andro lasa zay na vita niaritra anao na ihany koa efa tonga eo amin'ny fiainanao manomboka androany ity ny fiaretana, zay no tsy maintsy apetrakao ao an-tsainao isan'andro isan'andro. Zany nahatonga ny mpaminany sallallahu alaihi wasallam miteny amin'ny resaka ity fifehezana ity manao hoe fa idha kana yawmu sawmi ahadukum fala yarfus wala yaskhab fa in sabahu ahadun aw qatalahu falyaqul inni sa'im inni sa'im. Raha ohatra ka eo am-panatanterahana fifehezana ianao dia misy olona mitady vanina aminao, mila vanina aminao, mila ady aminao, manompanompa anao, manao zavatra izay tsy tianao. Dia inona zavatra izay ataonao? Amin'izay fotoana izay ianao valy teny tokana no lazainao aminy hoe zao mifehy, zao mifehy.
zany hoe tsy mila miady, mitazona ny tenanao mba tsy ho tezitra, mitazona ny tenanao mba tsy ady aman'olona, mitazona ny tenanao mba tsy hanao ratsy aman'olona amin'izany eo ampatanterahana zany fifehezana. Ary zay indrindra no tanjony zany fifehezana zany, mba hahafahantsika mahatazo tena manoloana ny hatezerana, mba hahafahantsika manana mpaharetana manoloana ny ireo karazana zavatra zay ataon'olona manodidina anao mandritra an'izany fifehezana zany. Allah subhanahu wa ta'ala miantso antsika amin'ny teny manao hoe ya ayyuhalladhina amanu sta'inu bis-sabri was-salah inna Allaha ma'as-sabirin. O ianareo mpino mpanaraka amin'ny finoana Islam, miantehera ianareo amin'ny alalan'izany fiaretana sy ny sola, fa ny tombo Allah dia miaraka mandrakariva amin'ireo olona manam-paharetana. Izany hoe rehefa misy zavatra manjoana eto ambony tany, misy zavatra mahery mandalo eo amin'ny fiainanao, dia inona ny zavatra zay ataonao? Ny zavatra zay ataonao dia manam-paharetana sy miditra ao anatin'izany sola zany, angamba amin'izay fotoan'izay tombo Allah miaraka aminao mandrakariva, miaraka aminao lalandava, ary ny olona zay iarahany Allah subhanahu wa ta'ala dia tsy ho resy velively amin'ny fiainany eto ambony tany. Amirul Mu'minin Omar ibn Khattab radiyallahu anhu dia niteny izy amin'ny teny manao hoe inna afdal aishin adraknahu bis-sabr. Ny fiainana tsara indrindra zay niainanay, ny fiainana tsara indrindra zay tratranay sy niainanay teto ambony tany dia tao anatin'izany fiaretana zany. Walau anna as-sabra kana min ar-rijal kana kariman. Ary raha ohatra ka io fiaretana io navadika olombelona dia olombelona manan-kaja no tokony hisan'izany fiaretana zany, satria maro zavatra pandeferinao ao anatin'ny fiainanao, maro zavatra pandeferinao eo amin'ny fiainanao. Anao tianao zavatra ohatr'izao nefa rehefa rarany Allah dia tsy manao anao. Anao mahita zavatra ohatr'izao zay vitanao tsara mamaly azy, saingy vokatra ny fanaranao didiny Allah subhanahu wa ta'ala dia tsy manao an'izany zavatra izany. Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu niteny amin'ny teny manao hoe ala inna as-sabra bimanzilati ar-ra's min al-jasad. Tena marina hozy izy fa ny fiaretana dia tahaky ny toeran'ny loha eo amin'ny vatana anankiray. Fa idha quti'a ar-ra's ba'da al-jasad, ka raha ohatra ka tapaka io loha io izy dia mazava ho azy fa tsy misy zavatra ilaina an'izany vatana izany, satria ny loha no mitondra ny zavatra rehetra eo amin'ny fiainan'ny zanak'olombelona. Thumma rafa'a sawtahu, rehefa avy izy napiaka-peo ka niteny izy manao hoe ala innahu la imana liman la sabra la. Tena marina hoe Ali ibn Abi Talib fa tsy manam-pinoana ny olona anankiray tsy manam-paharetana. Izany hoe ny finoanao dia miankina amin'ny fiaretana izay eo aminao. Ka raha lasa nabavy anatin'ny finoana Islam, ny volana Ramadan dia mampianatra antsika ny fiaretana. Ny volana Ramadan mampianatra antsika ny zavatra maro. 520 lasa izay, 520 andro lasa zay tokony efa manam-paharetana anao, ary zay no karazana formation nataonao tato anatin'izany volana Ramadan. Miala eo amintsika volana Ramadan efa manam-paharetana mandra-pahatongavan'ny Ramadan manaraka indray, miditra ao anatin'ny stage hafa indray anao amin'ny volana Ramadan. Amarantsika azy dia tenin'ny tompo Allah subhanahu wa ta'ala manao hoe innama yuwaffa as-sabiruna ajrahum bighairi hisab. Tena marina hozy izy fa ny olona manam-paharetana dia ahazo valisoa tsy manam-pahataperana na tsy voaisa eto ambony tany. Raha anao te ahazo valisoa maro, te ahazo valisoa lehibe, te ahazo valisoa tsy manam-paharetana amin'ny tompo Allah subhanahu wa ta'ala, te ahazo valisoa tsy manam-pahataperana amin'ny tompo Allah subhanahu wa ta'ala, dia manana faharetana. Ary ny volana Ramadan sy fifehezana raha teo mampianatra antsika n'izany fiaretana zany, ka aoka ny tsirairay mba aharitra na dia mangidy aza indraindray ny fiainana, na dia mafy aza indraindray fiainana, na dia mafy aza indraindray ny zavatra zay mandalo eo aminao, dia aoka antsika hanina an'izany fiaretana zany. Zay ngamba no fandaharantsika tamin'ity androany ity. Isorako anao nanaraka an'izany hatranam-piandohana ka hatramin'izao fihafarana izao. Ny tenako dia mametraka mandrapitafa ho amin'ny raha ampitso iray. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.